Nolotra fanampiana ho an'ireo trabonany amin'ny ilany atsimo nosy sy ny Croissant Rouge na ny Émirats Arabes Unis tamin'ny alalan'ny Croix Rouge malagasy monina noloran'izy ireo izany fanampiana izany. Fitian'ireo Tsirakoto indray ny amin'sariny Tsirakoto Arson makasika ny vaovao. Tsy nanadino ny firenena malagasy ny Émirats Arabes Unis tamin'ny vonana azo ireo mponina any atsimo nosy ary nanolotra fanampiana arak'izany ny Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis ka tamin'ny alalan'ny Croix Rouge malagasy no nanoloran'izy ireo izany fanampiana izany. Ireo zavatra sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro izay ilain'ny mponina maika arak'izany no natolotra ka nahitana vary milanja 500 taonina, 905 alina sy 4 hetsy litatra na menaka, tsaramaso 4 taonina, vovon-dronono 10 taonina, paty 3 taonina, lamba fitafy 20 taonina sy bodofotsy 12 taonina ary fitatavana rano iray faingo 5 taonina. Miainga tamina resaka rehefa nahita ny vola tany Toliary dia ny sasy tsisonany ity zany moa nanao nanjay anjara mavitrika tamin'ny fanampiana ireo avatsika sy piray tanindrazana antsika ny Toliary dia ny tenako dia piray ombinantoka amin'ny fandrarana any Émirats Unis fa ary ny riko dia mba hisy fiarahana mandavataona sy maharitra satria fantatro hoe ohatrany ahoana ny angezan'izany Croissant Rouge ny zany ary ezakitsika anao zay tratriny hery sy amea ny zavatra mety ho azo ampisehongana ny zareo hoe tsy hoe kory tsika mpihina indray vao hiavonavina fa andray an-tanana ny zavatra atao. Anisan'ireo mahazo ny fanampiana moa ny distrikan'ny Sakara, Toliary ary Morombe. Anampy ihany koa amin'ny fizarana rano fisotro madio any an-toerana ny Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis ary hanolotra fitaovana ho amin'ny fanarenana sy fanamboarana toerana ahafahan'ireo trabona mipetraka mandra-pahavitan'izy ireo ny toeram-ponenany.